Manolona zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny von'olona tsy misy fitsarana any atsimo. Ny erisetra atao mpianatra mitaky ny famerenana, ny fitaky ny iverenan'ny fianarana eny Ankatso. Fa ny fandarana ny liberté syndicale atao ampiasan'ny Jirama. Natao eo amin'ny Armady zany hitantsika na teny ampiasany Ambatovy. Fanaososena ny principe de l'autorité de la chose jugée. Zay arahantsika mahita teo fa hoe na rehefa namoaka didy ny CES dia aty aoriana indray amin'ny mamoaka didy amin'ny alalana arrêté no anafoanana azy. Ny tsisiny mangarahara sy ny fitantanana ara-dalàna na hoe ny bonne gouvernance tsara tantana, ny bonne gouvernance ny transparence, ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Manoloana zany zavatra rehetra zany zay sasany zay tsy voatanisa eto dia manao antsoavo ny afo syndical sy ny organisation société civile zay miaraka aminy amreo communauté internationale. Ny antony tsotra te ampafantatra andry zareo aloha zay any zavatra misy ary mba ilazany fa hoe misy olo-pirenena tompona andraikitra mampafantatra anay zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria azadiny tsy afaka minterpeler ny fanjakana ireo raha tsy misy ny taratasy tonga any aminy fa hoe iorakoraka eny amin'ny média fotsiny ianao sy anna de fa misy taratasy zany ity zay misoratanay ho alefa amreo tompona andraikitra amin'ny représentant ny système Nations Unies eto Madagascar. Andefasana koa ny présidence ny république zay mitovitovy amty ihany koa satria mahatompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny fanjakana azy dia alefanay satria aleo ratsy andrina toy zay ratsy mpanolotsaina ka sao misy zavatra tsy marina ny tonga any ampotsoan'ny filohan'ny république ka lasa ifanometsitsika rapitso afaka pitso ka tsara ny miona amin'ny vantana itatarana zava-misy miantraika any amin'ny fiainan'ny mpiasa mpanjakana, miantraika any amin'ny mpiasa privé, miantraika any anatin'ny tokantrano tsirairay na hoe miantraika any anaty volan'ny tsirairay azy. Zay zany ny angatana fionana amin'izy ireo.